Salama daholo ny teny zay akako fampianarana androany dia avy amin'ny angano anankiray, angano afrikana izy io. Nisy boriky anina raha ohatra tsy mahafantatra, zany hoe anina zany anisan'ny biby hoe iarahany be somary mahafantatra fa hoe vendrana, zay mahatonga le terme hoe anina. De borika niresaka tamin'ny tigre, niady hevitra tamin'ny tigre. De niteny zany le boriky hoe mangamanga ny bozaka. Mangamanga ao zay tena mangamanga ny bozaka. Zay zany ny ao an-tsainy sy tena siora ny tenany izy hoe mangamanga ny bozaka. De le tigre ny teny hoe kose maitsomaitso ny bozaka. De tena tsanaiky mihitsy le boriky zany fa tena manga aminy de manga le bozaka. De ozy ny tigre ninina ataonao maitso ny bozaka. De mandeha niady hevitra tsy mety resy lahatra mihitsy de ozy zany le boriky hoe andao raha aka mpitsara mihitsy aka arbitre zany. De niazakazaka izy nandeha tany amin'ny lion, tany amin'ny liona. De nanontaniany ny liona hoe ahoana ozy izy tsara ao ny fandehan-javatra fa zahay sy ny tigre miady hevitra eto fa amiko ny bozaka de mangamanga, de ny tigre minsista fa maitsomaitso. Ka zay diso ozy zany amin'ny rolareo de sazio. De ozy ny liona zany, liona mpanjaka hoe marina fa manga ny bozaka fa ny tigre midisy eto. Ka omena famaizana zany ny tigre. De iny zany bitabitaka ery zany le boriky, miazakazaka hoe naresy zany izy de marina zavatra teneniny de miazakazaka be izy andeha tany. Fa le tigre nijanona teo amin'ny lion teo de niteny hoe tsy azoko ozy izy moa le tigre hoe maninona zany voasazy, nganga tsy maitsomaitso mibozaka ozy izy tamile lion. De namaly le lion zany hoe tsy resaka bozaka mihitsy io, tsy resaka lokana bozaka mihitsy io, fa zavatra hafa ny anasaziko anao. De fa hoana miady hevitra amin'olona vendrana. Olona vendrana fa hitanao fa vendrana zao mbola andany andro anao hiady hevitra aminy. Fa tokony avelanao fotsiny hoe manano marina izy de avelao izy hoany. Ka ny zavatra fananarana nitsoahana tamin'ny zavatra zay de teny izy ato hoe la pire perte de temps est de discuter avec l'idiot et le fanatique. Zany hoe ny fahaverezana fotoana, fandaninandro indrindra zany ny farany mandany andro indrindra de miresaka amin'olona vendrana sy fanatique. De qui ne soucie pas ni de la vérité ni de la réalité. Zany hoe tsy miasa loha amin'ny zavatra marina, tsy miasa loha amin'ny zava-misy. Inona moa zany zava-misy a Madagasikara am'izao fotoana zao? Zava-misy a Madagasikara am'izao fotoana zao de ny fahantrana tanteraka. Fahantrana tanteraka tena mitsipozipozy mitrongo homana ny gasy. Zany fahamarinana zany de tena tsy azo ny boriky mihitsy zany zavatra zany. Tsy azo mihitsy ny fahamarinana zany. Tsy te inao am'zany, tsy te resaka aminao am'zany izy. Zava-misy de zao, tamin'ny nidiran'ny Andry Rajoelina tamin'ny 2019 ohatrinona ny vidim-bary. Zao tsika 2023 ohatrinona ny vidim-bary, miakatra io. Ny solika miakatra. Ny sandan'ny ariary nitsingidingidina. Ohatrinona ny ariary tamin'ny 2019 ohatrinona ny ariary am'izao fotoana zao. Ny inona koa moa zany? Ny tsy fandripahalemana, hitanareo tsy fandripahalemana. Tsy fanananasa, ny fahantrana, fafiry Madagasikara amin'izao tontolo zao, amin'ny fahantrana amin'izao fotoana zao, mihoatra ny tamin'ny 2019. Ny fiainana andavanandro, ny PPN miakatra, tsisy raha manjary. De na milaza izy hoe navita lalana tany Ambatondrazaka, fa lalana Nosy Benalana de tena na herinandro raha tsy tonga any ianareo, nefa lalana araka amin'ny 70 kilometra. De io de asehoneo firy lalana tokony amboarina, fa lalana anankiray na roa na folo ny amboarina, de io ny avoakaneo. Ka le zava-misy zay zany de mitovy am'le boriky. Hoe le boriky tsy tia lala mihitsy le fahamarina sy ny zava-misy fa ny azy de mieritreritra fa marina ny tenany. De tsy resaka zany zany zao mikasika ny hoe zavatra tsy takatry boriky mihitsy
hoe ahoana ny PIB par habitant. Ny PIB par habitant zany aloha resako any dia ny arcarré faobe hoe ohatrinona ny vola na ny produit ny ina moa zany nataon'ny fanjakana malagasy de zarana ny sambatan'olona. Zay no afantarana hoe manan-karena na mahantra firenena anankiray. Zany hoe niveau de vie ny fahefa mividy n'olona anankiray. Ohatrinona ny arkarena isambatan'olona. Sarotra be zany fa ao azavaiko any. De tsy maintsy jerena koa raha ohatra hijery mandrosa tsy le firenena de ny IDH. IDH zany indice de développement humain. Wa ahoana nina moa zany ny fanabeazana. Fantatsika fa misy gazety réunionnais laza fa 770 ny sanjaton'ny gasy no analfabeta. Zany hoe tsy mafeny manoratra sy mamaky teny. Ambony be zany. Tsy mahay manoratra sy mamaky teny ny gasy tsy nianatra ny gasy ataontsika hoe fa 770 isanjato. Zay zao indice afantarana fa mahantra le firenena. Mahantra le firenena. Tsy mandroso le firenena. Tsy mandroso le firenena. Doatra zany koa ny fahasalamana. Ahoana ny tombo-pahasalamana. Milaza izy fa navita hôpitaly be eny Filaratsoa. Fa ahoana ny ina moa zany fahorian'ny vahoaka eny ambanivohitra rehetra any amin'ny ina moa zany fitsaboana. Fa manamboatra zavatra goavana be izy io de io ny anabadony ny bado. De ny santé ny falabiazana de PDB ny indice de développement humain de mbola resaka koa zany ampidirina koa afantarana ny firenena anankiray mandroso na tsia de resaka démocratie. Na Madagasikara zao tsy mahalala iteny ianao. Zay ina moa zany fanampenam-bava zay de anisan'ny ina moa zany faratsy ny firenena anankiray. Démocratie zany ny liberté d'expression, liberté d'opinion. De gasy am'izao fotoana zao tsy manana lalana aneo ny heviny, tsy manana lalana ina moa zany anao revendication, tsy manana lalana ny inona mihitsy. Na Facebook anao manakina mpitondra anao de gagazo. Zay lasa terme mazatra zay. Zay midika fa tsy mandroso le firenena anankiray. De tsy mandroso koa ny firenena anankiray jerena amin'ny corruption. Jereo ny kolokolo ao Madagasikara eo. Tena généralisé. Mbola tsy ary nisy kolokolo ohatrany tamin'ny andro Rajoelina angambany tamin'ny fitondrana rehetrarehetra zay nisy teo. Jereo nareo zavatra ataon'ny Zandary. Aleo tsy hazavana an'io grève io. Terena le anankiray de sasany avela. Jereo zavatra ataon'ny préfet ao Antananarivo. Omena lalana ny anankiray de tsy omena lalana ny mpanohitra. De ny corruption any amin'ny fitsarana mahazo certificat de nationalité fotsiny amizao jereo nataony HCC. Ny HCC mangataka fivoriana extraordinaire androany ny Sénat sy tokony azo mihitsy de mahazo. Corruption générale. Ary zay ho an'ireo boriky reo zany. Zay ny mahatonga nireo lazanareo fa migrevy reo sy manakorotana. Tsy manakorotana reo sady tsy migrevy reo fa mitady fahamarinana. Mitady zavatra ara-dalàna. Mitady tany-dalàna. Ino sarotra be niditra am'zay détail zay fa satria olana vendrana sy bengy ndresahana eto. De aza mandany andro izy zay le teny le liona tamin'ny tika hoe aza mandany andro amin'ny argument amin'ny hevitra zany. Ny hevitra zany qui n'ont pas de sens. Ohatrany ataoko teo zany za zany miezaka manazava zany IDH, manazava zany PIB par habitant zany, miezaka manazava zany taux de croissance zany. Zany tsy fantatry le bengy mihitsy, tsy fantatry ny boriky mihitsy zany zavatra zany, aza mandanandro manazava an'izany. Zay le anatra io. Il y a des gens qui, peu importe la quantité de preuves que nous leur représentons, ne sont pas en mesure de comprendre. Toy izy hoe misy sokajin'olona ninninona zavatra azavainao sy mipirofo entinao ohatrany ataoko teo be de be mipirofo metiko teo hoe ahoana ny vidim-bary, ahoana ny vidin'ny solika, ahoana ny vidin'ny PPN, ahoana tsy rarahany zany, tsy rarahany zany fa satria tsy azony koa miresaka IDH sy ny PIB par habitant tsy azony zany. De ina moa zany lany fotoana fotsy anao zany alazavana zavatra zay. De resy mpanao ny andro Rajoelina zany no inona moa zany boriky sy le ina bengy le tay amiketo. Ka
raha mijery nareo hoe ahoana moa ny kabariny any Rajoelina sy ny propagande any Rajoelina. Ny propagande zany ane na ny fampelezan-kevitra zany nge de manazava aloha nina moa zany ny programme lasanao na maneo anao bilanao hoe ahoana ny taux de croissance tamin'ny fitondrako teo, ahoana ny vidim-bary, ahoana ny sososo. Tsy manao an'izany mihitsy any Rajoelina satria fantany fa manengany tanteraka ny catastrophe ny fitondrana. Fantany zany na tsy fantany koa i olona manana BPC tsy manana BPC avy mo tsy miresaka ninina mihitsy izy fa jerenareo ny abadony sy ny abadony ny olona manaraka azy koa. Jerenareo so mandindy tsy tsisy programme mihitsy izy eo zany tonikira Madagasikara tsy maintsy mandroso manana olo mazoto pa aleoko mamony tela trop loatra le abadona de zany ninao zany fandresendahatra oetinao inao la filoham-pirenena de Madagasikara tsy maintsy mandroso manana olo mazoto. De aveo koa le rythme de toujours de tony ery Jean Marcos olona bady be ohatrany Jean Marcos reo no ina moa zany ny akamany ao jereo ke ny abadony jereo ke zany ny hira de io Jean Marcos io de mikabary nefa tsy tsisy niveau mihitsy de mikabary de nionareo le kabariny Jean Marcos aiza misy teo andraso aloha ty lo atao de anatin'ny nina moa zany communication ny Rajoelina zany tsisy afatsy hoe nahazo olona be de be jenareo mijery mipejiny any Rajoelina nareo de tsisy afatsy hoe nahazo olona be de be tsisy mihitsy hoe ahoana ny nina moa zany ny elatsika ny fahantrana, ahoana ny plan, ahoana ny stratégie elatsika ny fahantrana mandritra ny 10 taona manaraka, inona programme, inona ny efa nataoko de inona ny toizako hoe tsisy an'izany, tsy taka ny bengy zany, tsy taka ny boriky zany. De zao ny ataony hoe nahazo olona be de maninona moa izy ny mahazo olona be satria boriky ny betsaka de reo ny zestiavany satria omena vola zaraina vola eny ambany tana rehetrrehetra reny omena vola ampidiry anaty camion, misy camion mpanary fako itondran'ireo olo reo afenao an'io alaina ny artiste amina milliard ny lany amin'ny artiste ny organisation ny hélicoptère retraretra zany milliard zany moa aviaza moa zany vola zany ry zareo aviaza moa zany milliard zany iany Rajoelina ne ka inona entreprise any Rajoelina Injet firy ny chiffre d'affaires ny Injet de jereo ny vola milliard lany zavatra tokony avitana zavatra be de be na ambony vary fotsiny ary zao vola be de be zao na nambolena vary fotsiny de faly izy reo de hoe anaresiny fo zay zao de faly ka reo le bengy tsy azonao anazavana mihitsy reo olona fanatiky ninona proof etinao ninona rehetra zavatra azavainao tsy takany le atidoany zany ary sûr fa manana ny raison zany fa hoe manga ny bozaka manana raison izy ninona azavainao sy ny proof rehetra oetinao hoe ny bozaka de misy chlorophylle le chlorophylle afahana le chlorophylle zany maitsomaitso ny afahana manao photosynthèse mikapte ny rayon solaire raha zay nazavainao de tsy zavatra fata le baingy fa aminy de mangamanga io de zao no zestiavana nahazo olona be de be nefa tsy miandra akory izy nalo vola amreo olo rehetrarehetra reo nalo vola daholo reo na ny artiste na niza ny olona miteny karamaina dolo vola tsy tokony tsoforoany reo de ampiasaina trany fivavahana entina ina moa zany tsy miandra akory mampiasa le fivavahana atao fitaovana de zavatra kabary ny ato tato ny Jean Marcos ny kabary sal vady Andriamanitra Rajoelina
laibenareo ho antsika ato arindrina ato amin'ny tampanilena vety asa zay olombelona manana rantsan-tanana ataovy ambony rantsan-tanana telo ary ho antsika vahoaka malagasy rehetra eto fianarantsoa tonga eto zéro idée zany tonga eto nahita daholo venareo tao sa tsy nahita tsy nahita tsara zany kabahany Jereo Marcos no directeur de campagne sa igny zay de miteny any Ratsoel ato amizay za tam'ireny fotoana nasahirana atsika reny dia tonga teto miaraka taminareo mitaza taminareo ary indrindra zany tam'ireny fotoana reny de nisy ny covid, nisy ny confinement. Rehefa nisy ny confinement tsy mba nisy mpanao politika tonga taty aminareo marina sa tsy marina de zany ve voararany lalàna nefa zany za de tonga taty zany ve de raison ahafahanao mafantatra fa ampandrosan'ny Madagasikara izy anaty 5 taona manaraka inona stratégie inona le paikady tsisy mpanao politika fa izy no tonga tany zay zany ny argument zany ary tia zavatra tsy tsidron'izy ireo amin'ny tenenitsika hoe amin'ny fotoana sarotra betsaka ny foto-drafitrasana ataotsika betsaka ny foto-drafitrasana ataotsika zay foana ny averimberiny satria zao tsy resaka hoe betsaka par rapport amin'inona moa zany no abetsaka anazy ohatra hoe tsy misy référence hoe zao ohatsika hoe foto-drafitrasa zato no tokony tsy maintsy atao de navita tsy ako 7 izy na 20 fa tsisy mihitsy hoe ahoana ny iquantifiena le foto-drafitrasa hoe betsaka ny natao sady tsy resaka foto-drafitrasa ny afatarana mandrosina tsy fa le teniko teo hoe ny PIB par habitant, ny IDH, ny vidiny mivara, ny sandany ariara, ny solika, ny sécurité, ny kolokolo. Laisse tomber. Sur daholo.